Atolotry ny radio Don Bosco anao izao. Zioganeny Nosoratany Aingo Nifty. Ireo amelany tantara Tahina Nantenaina, Vanitsoa, Lemek, Ony Irina ary Saloy. Nandray feo Tovrazana Mamonjy, Nanatotosa, Ony Irina. dia janona fotsiny tsisy resaka fa dia izay. Tsy ady tsy fandritra teo amintsika. Tsisy inona fa dia ho vitavitaina fotsiny ohatran'izao fotsiny. Ka tsy sitrapoko ange. Raha antiako dia ianao mihitsy no vady andefy mandroko kiara-dalana amiko mandrakizay. Saingy mifona ary sarindra fa tsy afaka ny andika ny teniny regny koa. Tiako ianao saingy tsy latsa-danja koa ny fitiavako azy. Tsy tianao izay hampalahelo azy ary. Dia tsy tianao izay hampalahelo ny reninao izany ianao dia zaratra ratrainao fotsiny tsy mampaninona. Aizany tokony fanomezana ary joro Lokaloka ianao fa tsy maintsy hiady ho an'ny fitiavantsika. Fona moary sarindra. Tsy ny fifonanao no ilaiko fa ny fitsoroanao Ka hijoro amin'inona ary ahy? Efa niezaka ny resaka taminy afa tsy nety izy. Tsy tia ny fianakaviana ianao fa tsy mitovy volo-koditra aminay. Andray. Efa napozintsika ihany ange izany. Fa ianao ny laza sy nanome toko fa ampy andresentsika ny sakatsakana rehetra mety hitranga ny fitiavana sy ny fifampitokisantsika. Satria ny fitiavana ny lehibe indrindra. Diso hevitra kay afa tsy efa manoatra manoloana ny rehetra ny fitiavako. Adinoy ary sarindra. Dia verinao fa vitavita moramora ohatran'izany moa izy ty. Tsy ho mora saingy tsy maintsy. Mba asosy ampilamy mandrehetra dia aloha hivalina any amin'ny lasany ny zavatra nisy rehetra teo amintsika. Tsofo-rano Joro ny amelanao andeha aloha tsy maninona ekeko. Fa nitsodranao angatahanao kosa aloha tsy afaka omeko mihitsy ry joro Fa nisy vehivavy nieritreretiny zareo ampanambadiana ange. Hatramin'izao ve ry joro dia mbola manaiky an'izany vady atolotry izany foana nareo Ka tsy manan-tsafidy re ahy. Za tsy tsipaka ny tenin'ireo nahitako masoandro na inona fitiavako anao. Bevoka. Ahoana? Raha ny ambopoko sy ny tenako ny jereko dia tsy hanery sy hitalao aminao ohatran'izao Saingy tiako anandray ohatran'ny ankizy rehetra ny zanako. Kakio. Dia ahoana izany? Fa bevoka ahoana Mingavy ary joro mingavy anao Zanantsika ny atao kiboko. Vokatry ny fifankatiavantsika. Savela rehetra izay mianaka mila anao dia mila anao koa ny zanantsika. Joro mba mitenena moa Tsy hitako izay tenenina amin'izany tsy haiko. Tsy ampiovan'ny fanapahan-kevitra ve izany? Dia tsy misy fiantraikany aminao ve izany ny fandrenesana Neny. Tsy efa niteny taminao moa iregle an'io problème io any amin'izay? Sarindra no anarako tompoko fa tsy problème. Tsisy rarahiko an'izany problème ianao aminay satria andoto sy anala baraka ny zanako raha misy mahita hoe olona ohatr'izao no hifampitaritarihana. Andao andery neny Tiako ho fantatreto ny fanapahan-kevitra tsy efa niteny taminao moa Androany sisa ny onako amin'ny vaza matahotra ianao Joro. Ny fampiresaka mahakasika an'izany sy nanao velomazo ny onako taminy. Dia izay ihany. Dia ahoana izany ny zanantsika Ay, mbola misy an'izany koa? Eny tompoko. Mingavy re madamy. Zara tsy tianareo tsy maninona fa azafaizina miaraka amiko ny zanako. Mila andraina izy. Ahoana izany Joro? Enao nge ny anontaniako Tsy haiko ry neny Tsy mila manetry voninahitra amin'izany izay ry kiala. Iza koa mahita raha mody mamorona an'izany ianao hitazomana ny zanako. Afaka makany amin'ny dokotera tsika manamarina an'izany. Ina vola dia sorotany izany zaza izany fa tsy mila an'izany izay. Andray, mba vehivavy ihany ianao. Joro dia manaiky an'izany ve ianao hamonoana ny zanantsika Raha zanaka ry kiala afaka azo izay tiany any amin'ilay hovady sy mendrika azy izy Sady tsy ilainay koa ny taranaka avy amin'ny olona ohatry anareo Andao andeha Joro. Joro aza tao anio moa izahay Mila anao nge izay mianaka Ino ny volanareo fa tsy ilaiko. Za tsy hamono ny zanako izany.
mianatra no nandefasana anao tany aka diploma fa tsy aka zazakely. Solafaka ary dada. Tiako loatra izy tena naiko. Mangina anao fa tsy te handrehanao tantara izay nataonareo tany ahy e. De atao ahoana io? Atao ahoana amin'ny ahoana moa fa ho tezaiko ny zanako. De ho velomina amin'inona? Na tsy tonga hatramin'ny farany tamin'ny fianarako aza ary dada de mba manana ny diploma kely etoko hiady amin'ny fiainana ihany a. Ho aiza mity fahalalana zara raha misy e. Olona nahavita fianarana hatramin'ny farany azy zao nitaingy tamboho. Ka tadiavinao anao inona ary ahy e? Ataoko fa tsy ampirisika hamono anjanako koa ianao a. Inona ankoatr'izany moa no azonao atao e? Raha olona misaina anao tsisy vahaolana ankoatr'izay. Aza manimba tena? Mifona ary dada fa tsy mpamono olona. Fantatrao tsara ny voka-dratsin'izany. Adalanao ny tsy te hitandrina ka. Olona tsy manambady ara-dalàna fa voampianatra kely ary de molamola manimba tena amin'izany. Nga maty raha manaja ny fahadiovana miandraka tahan'olona sy atao mary azy vao miditriditra amin'izany. Diso aloha e. Saingy rano raraka tsy azo rofina tsony reny. Ny zanako nanariko tsara tsy hanaraka ny lalandiso ny zorako any orinany. Zay zanako sy ny olona mamevoninahitra magnataka anao ento fa tsy zao zaza azo tamin'ny tsy fisainana rehetra izao. Tsy ilaiko mitazona an'io ianao. Ninona teneninao de tsy foko ny zanako ry dada. Tsy hanao foana mihitsy a. Manakasiny any aina ry dada malala. Fantatrao tsara zany ara-pianarinao isan'andro. Ka za tsy alainao baraka mihitsy kosa aloha e. Andray ry dada. Raha mbola te-hijanona eto amiko sy antso aho hoe dada koa ianao de esory faty any io. Raha tsy zany aleo mandeha any. Andray. Tsy manana fa tsy ianao nge ahy. Aza manao an'izany moa e. Zany miramirana sy falifaly manisa andro manora fa tsy manjonitra lava ohatran'ny akoho voambarika ohatr'izao. Na tsy vokatry ny fonao loatra ary le anambady aza atao hita be loatra ty ivelany fa mahakamoka. Ndroany dadany angeony izy fa nitazona an'le zaza e. De maninona ka? Alaina hipetraka ty amintsika sa inona no tianao atao amin'izany? Neniko zany. Ka tsy azoko mihitsy hoe inona mbola isanao saina amin'ny vehivavy iny hatramin'izao. Adino ihany izy fa aza manimba fiainana amin'ntsony. Rina zao no vadinao atsoatsy dia any aminy afantoka ny saina. Eny tompoko. Fitiavana ianao daholo angeny andrarana ianao tsy hiaraka amin'ny vehivavy indro joro e. Tsy haiko hoe nikipy ve ianao tsy nahita n'iny etahany iny sa azo mpanafody. Tovovavy manam-panahy sady be fitiavany sarindra ry neny a. Ny fahatsorapony ny hodi-pity mahery vaika anambabo Ka ninona e? Adabo ihany izy sy ny momba azy. Rina tiavina fa reny no mendrika sy sahazatsika. Tsy mahamenatra ny mitantana azy eny an-dalana sy mitondra azy any amin'ny fetim-pianakaviana. Eny re Raha iny very zoro ny lasa vadinao ka miaraka amintsika any amin'ireny fetifety reny. Tsy lazain'ny olona fa mpanampitsika iny. Ary avelo amin'izay zany resaka izany hoany ka. Akarary ando fotsiny. Efa milamina daholo zany ny zavatra rehetra. Antanio andrina fa tsy misy zava-pantatro ny amin'izany e. Efa atoko. Za mipenipenina mitady azy any an-tokotany. Manao devoir Dia ataovy tsara ry. Raha misy tsy azonao dia anontania fa azavain'ny neny. Eny tompoko. Ary bedin'ny maîtresse tany am-pianarana tany indray nga ny zanako. Koa maninona ny tsy falifaly ohatry ny isan'andro. Sa nisy naka ny goûté e? Ka maninona ry? Vita ny anao neny engana. Inona no mahazo anao? Inona ty? Bonne fête papa. Omena ny papa hono iny nefa zaza tsy manana papa akoriny. Te atao ohatriny hatramin'izay koa.
Neninao matanjaka be sady manana pouvoir dia sady maman izy ny papa. Nen'olona rehetra vehivavy mamany dia lehilahy ny papany. Hitandry, ny maman'ny olona rehetra tsy manana pouvoir magique ohatran'ny maman anao tsinona. Za dia hanana papa ohatranao manko ka. Tsy tefy izao ateromy papa any amin'ny moto foana. Ay, dia vidy moto zany atao fanaterana anao? Non, vidy papa. Iaina, ataovy ny devoiranao fa andeha hividy kote anao vetivety namezaka manao azy tratry ny eriko manontolo aza. Hida taratriny foana fahabanganao eo amin'ny fiainanay Ry-Tsoro. Fangatso ny vidy indray. Fa manino ny maman ny toma? Ka ditsoka kely fotsiny ny masoko fa tsy zany ka. Ao tsofoko azy. Ao. Zay? Zay ngamba. Dia kalaindray zao no ilaiko amin'izay sa mba mahazo pouvoir be. Vetivety kely dia tonga avy any amin'ny mpivarotra amin'izay. Nampalahelo ery ilay zanak'olona. Mba mieritrretana zany aza Ry-Joro Raha tsy mahazaka izy dia miala tsotra be zany. Zany mba teninao kosa. Ka marina zany firy taona be zao niaritra taminy teo foana. Lehilahy iza ny azaka an'izany. Mila zaza tiako raha ny zanako ny mba miazakazaka mitsena eny Ambavady vao miditry ny trano Teo ohatran'ny lehilahy rehetra tolomin-janaka isakariva avy miasa. Ohatr'izay ny tiako. Fa everinao fa fidiny ho azy moa tsy afaka nome zazanao. Ka tsy voatery haritra ny tsy fidiny miaraka amin'ny eto Firy taona nanaraka fatina traitement tsy hisy vokany. Ka mila manana faharetana rehefa manao zavatra fa tsy taitaitra Ry-Joro Manana fotoana ny zavatra rehetra. Ka oviana ary fa tsy androko Iandry Anjoko sy Fotsy Volo. Ampahafirin'ny Abrahama Sara moa zany Io manamaivana ny afo io foana ny olanao. Ka fiainana efa sarotra ity ve mbola ho asarotona ohatrany ahoana indray Sady izy foana nomenao tsiny. Iza ny mahita raha any aminao ny tena olana. Maninona kely? Izany ho ako. Tianao loatra marina ny vinantovavinao iny Any ka mitady izay fomba rehetra iarovana azy ianao. Ka raha tsy tiako koa ve moa izy nomeko anjanako Fa hoaiza sahady mbola miresaka aminao nge za Ry-Joro Tsy andany andro sy akaretim-po aminao tsony ary ny eny malala. Mazotoa ianao. Saribak'olona mitandreny Eno Ary avy ianao avy ato ka. Ina nefa zao tsy fividianana eny an'ilay tao nefa tsara kely. Hitany aina. Mbola misy ohatran'iny atsy amin'ilay mpivarotra atsy. Fa aleoloantsika mampitovy prix kely sao dia lafo loatra ny andry zareo eto. Dia raha tsy mahita tsony. Tsy maintsy ahitako ny zanako finina ary ty. Ndao eny ary. Hitanao itsy amin'ny vitrine itsy. Ndao eny. Iza moa ty vehivavy mitantana sasa manatony ty. Tsy vahiny amiko ny endriny Atiny eny Atiny miditra Andao atsy engana. Ohatrandreny nahita matoto reny izy nahita marina. Iza moa iny Ino no tianao? Andao aloha ny vola dia andehitsika ary. Merci. Bisous. Mamy. Ary andao aingana fa maika hody. Fangatso ina lakilasy indray. Tena le vehivavy nijoro taloha io zany zao le zanak'Joro. Kodikody be zany le ramatoa. Aleo efianao ka aloha fa tsy tiako.
Tsy amohanao izany fa midy vasety io e. Tsisy olona tsony ao. Tsy azoko. Tsy hainao ihany moa no niteny fa narahanao zareo dia ato no mipetraka. Niala vao maraina be hono izy mianaka e. Izay ny lazainy itsy tompo-trano nitsy. Ndao andrasana fa tsy maintsy hiverina eo zareo raha izaniko. Izy ve tsy hody? Ka niala niaraka tamin'ny entana inge hono e. Mifindra trano? Tsy maintsy le vehivavy Atsiambadika no nitantara taminy fa nanadiady an-drareo momba azy mianaka dia mailo be ngamba izy. Fa fantany izany hoe nahita azy ianao? Ka efa reny tantaraiko anao reniko. Mety hitany koa izany ianao nanaraka azoko. Tsy tsikarony akory ariko. Izany andro tery lavidavitra tery foana. Tsy mipotra raha tsy nandeha nivoaka izy mianaka. Fa mailo izy ho azy satria tonga dia fantany hoe izany dia ty. Izay koa ny olana fiarahamonina ohatr'izao anie. Tsy maintsy mifampitantara foana. Fa raha tsy fiarahamonina ohatr'izao koa nefa nisy azy ny tsy nahafantarako ny marina mahakasika an'ilay zaza. Ka nafantatra azy inona tsony moa e? Ry zareo ary izany efa lasa. Aza manary toko fa tsy maintsy ho hitanao foana ireny e. Misy dika matoa nataon'Andriamanitra hafanena tamin'izy mianaka. Izao ve ianao vao miditra ny trano ry aina? Mbola nakany amin'ny biblioteka niaraka tamin'ny namako a. Mahita tenenina foana ianao a? Nareo koa miteny foana ka. Izany mba famalinao ry aina? Ka marina izany e. Aiza ve ka na zavatra tsy misy dikany aza dia kisitinana amiko foana atao trano ato. Misy dikany be amiko ny fodiana aloha aina. Tsy tiako ianao ifampitaritarika amin'ireny ankizy ireny. Sady mba fidio koa ny namana iarahana ka. Fa maninona anao ny namako? Mba le montimontina sy mipetrapetraka ireny atao namana. Le makanao aty indraindray iny manko. Tsy dia azoazoko mihitsy fa jila sy molamola ohatry n'inona. Ianao koa izany no isafidy izay tokony arahako manomboka izao. Tsy niteny an'izany fa mbola miresaka aminao nge za e. Ka za tsy te hentsony e. Iaina! Leo be a! Izany foana koa ny ianao. Mba sy fanajana ihany fa reninao nge za e. Sura mihitsy aho fa nyrenin'olona rehetra tsy sakakely rano ohatranao daholy. Aiza ve ka vao miditra ny trano ny olona dia totofana fanontaniana lava foana. Avy eo indray dia dididina amin'ity sy re. Izao nampanatsoy ny tany ampianaranareo a. 3 volana hono ny sara ampianaranao tsy voaloha. Dia aloavo izany. Ry aina, vola efa nomeko anao any daholo ange izany. Isaky ny mahazo vola dia ny sara ampianaranao no meko voalohany ka tsy voaloha ahoana ary. Nataonao aiza izao izany vola izany? Manontany anao nge za e. Nirahako tamin'ny namako. Nirahako tamin'ny namako ahoana? Ka tsy ampy mihitsy ny vola omenao aho. Ny ankizy nefa rehefa mivoaka dia any amin'ireny toeram-pisakafoanana tsara be ireny daholo dia tsy maintsy manaraka ny filinana zareo Dia rendrarendra tsy misy dikan'izany ve nanaovanao sorona ny fianaranao ry aina? Efa miteny anao foana. Ka efa miteny anao foana koa fa tsy ampy ihany fiainana omenao aho. Mba te hiaina normalina ohatry ny ankizy rehetra. Raha tsy mitafy sy tsy mihinana na tsy mianatra ianao dia mananjo hiteny an'izany. Ka tsy mahafa-po any fitafiako e. Dia anaraka izay lamaody mivoaka rehetra ohatry ny namako aho. Mirana izao vao mividiana ny dada moto. Aza mampitany fiainanao amin'ny hafa izany ho a. Ka raha mba nanana dada ohatry ny olon-drehetra neto ny fiainako e. Iaina! Voay aloha ty fa miresaka nge tsika mianaka e. Tsy mila miresaka aminao aho fa leo aka saina. Zaza eringelenina mihitsy aloha fa sao dia teniny ato an-tsaiko eo aho izay vao lasainao hoe be famalina eo indray a. Tsy efa maly amin'ny lafa mandehana amin'izay. Rariny ianao raha ho tezitra amiko ka. Tsy manome itsiny ianao aho saingy. Lasa ho ahy lahy mandeha any. Miangavy moa re monsieur Laza. Mila mahafantatra misy azy mianaka. Nompite alina ny fiainan-janako. Tsy tia azy izany lahy fa nanimba sy ny lalao azy fotsiny e. Tena tiako ny zanakao ka
Ary sahako tenenina fa nariana vadiko ary tsy nitiaviko oatra azy. Fonao fa tsy maninona. Atao izay mahafaka amin'ny fonao. Tsy hitory akory hafa aza matahotra ianao. Mahazatra eo amin'ny toeranao aza. Fa inona mihitsy ny davolaty e? Ny anampianao ary mengavy re tompoko. Samy very zanaka tsika. Ndao atambatra ny hery iarahana mitady azy mianaka. Efa manana ny fiainany lahy lako. Inona no mbola itadiavalahy nakorontanana anjanako? Nga ilay ny lahy indray ny taranaka avy aminay, ha? Tsy mifampiteraka za sy ny vadiko e. Hitako ny tadidin'ny lahy hoe nisy zaza napetraka lahy tiako. Tsy fidiny ary eny namelan-janako sy ny olo tiako. Fidiny ahoana le ty fa lehilahy lehibe vorosaina io lako. Tsy havita hijoro amin'ny safidiny lahy. Hitsipaka ny tenin'ny olona nahitako masoandro aho zany. Na reny dada sy neny tsy ho zanany intsony aho fa nanetry ny voninahitry ny fianakaviana. De naleo ny lana na reny zanako sy ny zaza tao ankibo no fitsinjovana amin'ny voninahitry mpianakavianareo. Efa zay ny safidiny lahy de zakao mivokany. Mandehana indray ty mitady vehivavy hafa tsy hanala baraka anareo mianakavy iterahana. Salindra ny vehivavy kely iny nanohatra ny teniko. Namoa sy ny fianarany ahafahany tazona anjanany. Fantatry lahy ny sakrifisy tsy maintsy nataony zanako noho izazy iny. Ielahy efa nampanara-maso any raha teo. Tsy mananjohy tsara sy anamelo koa ianao Monsieur Laza. Mitovy tsika. Samy nanda azy sy ny zanany ho fiarovana amin'ny voninahitra tsika. Fa raha tsy telo sy lahy tsy nisy olana taminay sy ny zanako ielahy ny fosy zany. Sady za mahay mipetraka manaja ny safidiny fa tsy mitady anakirotana azy ohatrany lahy. Vonina nonitra ny tsy vitako rehetra taminy ary. Ary tsy maintsy ho hitako izy nanampy ahy ianao na tsy. Izy ny olona nifampitatana taminao iny. Iaina? Olona. Tsika mianaka ve zany de tsy mba afaka hiresaka tsara ohatry ny renireny sy zanaka rehetra reny fa de hifampiketoketoko ohatran'izao foana ato trano ato e. Ianao foana nge no anton'izany e. Za efa mipetraka tsara ty amin'ny teritoarako aty mbola sakasakainao ihany. Fantatro fa ilavaniny amiko indray zao ianao io. De filambaniny kosa ve ny fandraisanao ny fananarako atoko anao e. Fitiavako anao angerena matoa za mananatra sy miteny. Efa lehibe mahafantatra ny tokony ataoko azy neny a. Hafa le ankizy kely mila betesina zo hoe mila arovana ho foana reny taloha. Na efa mihevitra ny tenana ho lehibe takininina azy ianao arovako foana satria zanako. Ary tena tiako. Tsy manana afa-tsy ianao Aiza le sary? Sary inona? Sary ny dadako, sary inona indray e? Vela ho any e. Fantatro mantsy fa de ho arirarirana ohatry ny mahazatra indray fa nazanona tsy zany kosa aloha sary zay very neny de tsy foinao atoro mba hoe ahitako hoe ohatry ny ahoana ndraiko. Ka tsy manana. Tsy nisy fitiavana ny dada mihitsy zany tany anatinao tany matona sary ray aza tsy mitehirizinao. Iaina. Inona ka inona toko anao e? Tsy haiko hoe maninona fa tsapako mankahala zany ianao. Zany efa mba miezaka manao an'izay rehetra falifaly sy afinaritra ny sainao. Maninona ny tevatevainao ohatran'izao foana? Mba mora milatsa-datsa-poana koa zany ranomasonareo zany ka. Tsy misy afa-tsy ianao no mampilatsaka an'io ry Aina. Mafy ny miaina n'izany io pasy famingavingaina ampiasany zany fa lefitro. Te mialako. Zany koa ve de sarotra. Lefitro Ninona zava-mitrangy eto amin'ity fiainan'ity azoko leferina daholy. Efa satra ny miaina ny mangidy indrindra. Fa ny faniratsarana sy ny fankalana ho aty zakako. Reniko koa ve ianao de ankalaiko e. Ary aloha andehanako fa ny vavanao miteny an'izany fa ny fijery ataonao masika sy milaza zavatra e. Tsy fidinao angeny tsy afaka nitaizanao teo akaiky ny rainao ohatry ny zaza rehetra ry Aina e. Fantatro zany. Saingy marary ihany le izy indraindray.
tsy mba afaka natsapa izany fitiavana sy tambitambiny iray ohatry ny ankizy rehetra izany hatramin'izay mihitsy aho. Dia samy mba miaina ny tsy fidiny eto daholo izay manana lavakorona rehetra. Mazotoa ianao e. Sady sakafo fa efa niaraka tamin'ny namako. Mipetra aloha ianao. Inona ihany? Fantatro fa miaraka ianao sy ilay tovolahy fampitatana taminao teo iny. Ka efa fantatro ilay izy ko mbola anontaniana ihany aho. Ka izany nge ilay itenenako hoe ianao mihitsy no manitatra ato e. 25 taona nge ianao iaina. Maninona raha any amin'ny fianarana aloha no fosana? Aza matahotra ianao fa tsy olana amiko mihitsy ny sato mianatra no mity. Akabaky ianao? Fantatro izany e. Tsy andangy aminao ary neny a. Raha andraran'ny fiarahana iny tianao atao dia aza tohizana tsony fa reraka eo ianao. Tsy saraka aminy Mengavy anao ary ahy e. Tandremo ny tenanao. Fantatro ny ataoko ry neny Ary efa niteny aminao fa tsy zazakely tsony koa. Haiko ny miaro ny tena. Amin'inona? Tazoa ny fahadiovan'ny vatanao Izay ilay tiako lazaina. Mba le olona hitantananao eny ambony alitara sy ara-dalana aminao rahatr' izay no... Tsy possible tsony izany. Maninona tsara? Mbola miresaka aminao nge za e? Ka marina izany. Efa nidikiditra tamin'izany koa nga ty zaza vao 5 taona. Andriamanitro. Aza matahotra ianao fa tsy hiteraka tsy hanambady ohatranao akory. Ninona tereninao fa ajaory aina. Ohatranao izany mihitsy Tia loatra. Nieritreritra fa tandrotena sy efa lehibe dia mahay zavatra rehetra. Ny taonako ary mbola nanatombo noho ny ianao. Ka ny eksperiansa tsy mitovy Ny vavarena. Za mananamana manoro sy mampianatra fa tsy faly tsaratsara sy andrara amin'izay tiako ohatranao. Izany angela itenenako hoe fidividio ny namana iarahany. Raha namana tsara izy dia tsy hitarika anao amin'izany akory. Nieritreritra ny vady mihitsy za sy ny rainao tamin'izany saingy tsy anjara dia tsy tanteraka. Tsy azoko. Nanome toky fa tsy sedra ny zavatra nilalovako tsony ny zanako. Ny fierovana sy hiditra amin'ny firaisana ranofa alohan'ny fanambadiana ny vahaolana. Fa maty ny raiky fa tsy tafaraka fotsiny nareo. Ny vonoko tato am-poko izy vao fantatro hoe tsy anjarako. Ny fananao lainga fotsiny hatramin'izay e. Mba atao vita ihany hoe nisy fiantraikany teo aminao ny nahafatesan'ilay olona na dia vady anarana sy ara-panjakana fotsiny azy iny taminao e. Efa tapabola izay sa tadiavinao higogogoky ito manerany vaza tany Tsy misy fo ianao tika. Aizaka rika andray ary nitako malahelo kokoa noho ianao. 5 taona rika vao tonga teo aminareo dia 5 taona ianao niara-ny aina tamin'iny olona iny. Ka tadiavinao isoana azy mandrakizay zany. Ary mba manao ana fiainanareo mianakao izao. Mahazo aina ve le zaza amin'izao? Rinona mantsy no hitako akaikay kokoa an'izy iny? Miezaka manao izay hafinaritra azy arak'izay tratrako Tsy hanao izay mahafinaritra azy ihany no ilainy anao fa ity azy koa e. Ohatry ny ray rehetra. Mino fa raha le tena zanako ny hoe tsy mikavivy ohatran'izao Orijoro mbola any amin'izany foana ny sainao. Tsy voafafa ao an-tsaiko mandrakizay zany rineny Misy zanako tena zanako miriary any. Ary tsy maintsy ataoko izay ahitana azy. Andao-danitra, matoa ianao nanaiky hanangana andrikady vonina ity azy ohatry ny zanakao. Aza ampijaliana le zanak'olona Rijoro Zanga moa mampijaly azy Miezaka fotsiny amin'ny fihetsiko fa ny fosin'ny saiko dia any amin'le tena zanako. Sady sitrapoko loatra angeny nanangana azy fa nareo siriny Ary nividinao ihany koa le trano. Efa niteny taminao nge hafa tiako io e. Mety tsara raha anaovana restaurant. Mihaja le toerana sady be olona mandalo koa eo. Zanako. Dada. Afaka mamihana anao ve Fona sominay koa.
Mifony tirainao fa tena adalasy ty tena loatra. Mamela anahy ianao sarindra. Okizay ry dada. Ary andao aloha fa aty amintsika daholo ny masony olona. Nanara-maso anao tety foana. Saingy tsy sananatona rehefa mivoaka amin'ny sakafo ianao fa miaraka amin'ny namanao. Zany ve? Ny hariva moa ianao atiriny personnel dia tsy hitako izay atao. Fa raha nahitanao tsy maintsy ahitanao koa izy. Iza? Le jorojoronao iny e. Tonga nitady fanampiana tany amiko izy fa mila mahita an'izany anao. Milaza fa tsy maintsy anao izay ahitana anareo. Fa ahoana no nahitany dadana? Nanao pibaresaka formation ny toeram-piasanao dia misy video ahitananao mampiofana. Ny adresy ny fiasananareo nefa fantatry ny mpanara-baovao rehetra. Nitsapatsapa ihany aho nandeha taty hoe sao dia efa taloha be ireny. Faly aho nahitanao. Za koa tena faly nahita ny dada indray. Menatra sady matahotra nanatona anao teo ary. Mifona sarindra. Tsy mitazona lahelo aminao ary dada. Tsy mora ny sedra ny lalovako tao aorinin'androanao anany ala tao an-trano ireny saingy ninarako nandeha irery sy nampitombo ny tanjako ireny. Efa zatraty ary dada. Afaka miandro ny firavako ve dada? Tsy maninona mihitsy ka. Ay, dia miaraka makany an-trano tsika dia ampahafantariko any aina ianao. Mandroso e, mena 500 isan-jato andro vidin'ny sakafo ato aminay androany ahafahany rehetra manandrana ny tsirony. Mandroso madama kely a? Mbola misy toerana ve? Yes, malalaka tsara ny anatiny ihany e. Indrindra moa ny tovovavy mafatifaty kely ohatran'izao. Andrasoary antony namako ahy e. Atsoa daholo ny namana sy ny fianakaviana. Ndao hiaraka isakafo efa misy resto tsara be vao misokatra atsy. Salama Ramsey a. Mandroso fa mbola malalaka ao e, Mandroso. Sao dia afaka manampy mandray olona aloha ianao fa tsy maharaka mihitsy ny ankizy ao e. Tsy ampy anareo zany fitatatataka eto fa mbola ataonareo mandroso sakafo koa. Ao moro zoro a. Za tsy nieritreritra hoe ho be olona be ohatr'izao androany. Findra zantsony ary dada. Ka tsy maintsy hitana ingeo anareo mianaka e. Leo mandositra azy ahy e. Taloha iaina no afaka rebirebena fa efa lehibe sy mahafantan-javatra izy izao. Tsy azo fetsena amin'izany tsony. Sady fantany fa mbola velona soma tsara any ny rainy. Ary raha alainy ny zanakao dia ahoana? Olon-dehibe mahafantatra ny ataony izy e. Zany foana koa nefa hirahirainy amiko ato. Tsapako tsy dia mifanaraka izany nareo mianaka. Eo ianao dia miezaka manaja sy manaraka ny teniko izy. Manoatra noho ny fako ny anaovany ato an-trano rehefa miteny azy. Izany no mampiferitra aina aminao hiverina ny an-tanàna. Nanony ena maso anao aza dia mba tony sy faly kely ihany mahita ny fanajana sy fanehoam-pitiavana avy amin'ilay zanako. Ao fa resahako tsara izy mialohan'ny andehanako e. Tsapako izao ry dada fa fa ihany izany zaza lehibe sy miara-tezay indray aman-dreny izany a. Efa mba miezaka manao izay azoko atao ihany fa mbola ao anatin'ny fialatsakana koa izy amin'izao fa zao menatsiny e. Marary loatra ny ampiany any ainana ry dada. Oka izay sarindra. Iovy ny foana izy. Ao fa nanatra sy hiteny azy a. Sady ningavy anjoro ange za mba tsy andao anay mianaka saingy tsy nety izy. Nilelaka ny faladiany sisany tsy nataoko saingy tsondrara iny a fidono avy e. Oka izay e. Ao fa hijanonjanona kely aloha. Tsy hody rapitso. Misaotra dada. Nareo koa nge mitady raharaha e.
afaka mipetrapetraka tsara ny an-trano tsy mieritreritra ny ninona fa tsy hitako izay mbola molamolana nanon-kafa nanontolo. leo an'le mipetrapotsiny mihitsy aka sady fantatra ao tsara ny fitiavako mahandro. Aleo mba hampiariko ny nandaniko fotoana ny anarana firitaona tany an-tanin'olona tany. Tanora reny tsy hita izay nataoko. Fa iza ny teny anao fa antitra? Tsy antitra ka, tanora zokony fotsiny. Zay. Manahoana tompoko? Mandroso. Salama tompoko. Efa ny toerana voatokana ho anareo. Zazakely ohatry ve dia hita raha maso sorojoro. Mba menatra fa renao ty manoloananao ty. Lasa client mahafatra-po atao aminao kosa reny ankizy reniko. Hay izany no mahatamananao mandehandeha aty. Fa ohatrany tsy vahiny amiko izany nge ny endrika le sipakely iny. Iza amin'ireo? Le lazainao fanarahako maso teo ka. Fa tsy mety tadidiko hoe taiza moa no nety nahitako an'io. Ianao ary moa tsy mahalala azy ko maika fa za. Mba manahoana aloha fandehan'ny orinasa aho e. Ianao toa ohatra ny varimbarina amin'ny tsy misy dikany foana. Milamaka. Raha tsisy dikany aminao fandehanako aty dia afaka tsy makanao aty tsony aho rehefa fa mandeha taksi. Na say voalaindrika e. Inona ty? Ordi. Ka ahoana? Tianao? Ahoana moa ny tsy hodiako? Misaotra betsaka neny Tsy misy fisaorana fa fantatro hoe tena ilainao amin'ny fianarana io. Tsy mila mindrana tsony aho izany. Faly be Tsara izany rehefa mahafaly ianao. Fa neny io? Ahoana izay sombinay? Ny telefonina kokoa tokony soloina. Misy fotoana mila maka sary rehefa tsy maharaka nefa efa ratsiratsy ty tamin'ilay nianjera tamin'iny. Aleo fa soloantsika raha mifarany volana e. Merci. Ary eo loroako mihitsy izany neny malalako izany ka. Inona indray zao mampisinto an'izany? Ohatry mampalahelo anao foana ka izay ataoko rehetra. Seto-pifaliana izany anaka. Tiako raha mba miverina le aina keliko fahiny sy be fitiavana sy mpakato reny. Mademoiselle izany Ary izany namana? Ato ny fotoananay roa vavy nefa tsy hita izy hatramin'izao. Andeha angamba afa tsy ho avy izy ka. Tsy tia indringa raha izany manao namandry eto androany ka. Dia mba za zany manasandry e. Misaotra betsaka fa manaraka angamba ramose. Moa e. Misakafo sy miresadresaka fotsiny nge dia izay e. Sady indray cliente mahafinaritra. Tsara ny sakafonareo dia tamanako. Misy menu vaovao vao andramana izay ao androany. Ndraso fampanandramako andry dia aleo mihitsy raha misy amin'ny manaraka. Sady tsy tiako raha hitany sipako miara-mipetraka eto tsika sao dia lazainy zavatra afaka. Le lavasanga kely mpiaraka amindry eto iny ve izany sipandry izany? Fa izina mampome anao. Aleo aloha mba hisotro jus ato fa mafana izany andro izany. Iza indray io ranga mifanatala amin'ny aina io. Azafady fa tsy... Inona ny ataonao ato? Fa tsy... Neny. Sarindra. Angamba fankafantatry nareo? Zanaka Sarindra indri. Ie. Amin'izay tsika. Ho aiza?
voentinao hitsoaka andray zanako. Efa iny nomeko anao iny adresinay dia tonga avy any rapitso miresaka. Amantana trano foana. Tsy misy an'izany. Ndao andeha. Tsy mihetsiketona e. Ianao afaka mandeha raha andeha fa ny zanako tsy avelako entinao hitsoaka an'izany intsony. Efa miteny aminao aho hoe tongava ho any an-trano raha hiresaka. Firy taona nitady ny zanako fa entinao mitsoaka foana izy. Tsy efa nieritreritra trano any amin'ny faritany indray zany izao lohanao io. Sa hitsoaka ny ivelany mihitsy. Tsy manana aina amin'izany intsony ary joro a. Andao andeha ry aina. Antony fondrantsika trano foana. Hitsoaka ny dada. Ka tadiavina lainan-keriny aty amiko ange ianao e. Fitiavako anao daholo izany. Tia teny ianao. Fantatrao tsara ny faniriako te hanandray ohatry ny ankizy rehetra. Impiry antomany isaky mitondra bonvety pampanamboarina tany am-pianarana fa tsy mba manana dada omena niny. Ezaka nanomeny amiko rehetra namenona ny banga tsy nisy azy ahy. Tia teny ianao e, tia tena. Tsy ambony taminao ny fahasambarako matoa hitanao ny fahoriako tsisy dada saky tsy nampaninina anao. Fa tsy nampaninina ahoana moa ry aina. Marariko nge ny foko amin'ireny saingy tsisy azoko natao e. Ka afaka tsy nentinao nitsoaka indray koa dia vita. Tsy manana afa-tsy ianao nge ahy. Raha navelako nalaina ianao dia inona tsony ny fiainako. Ianao no antom-pisiko. Za sura fa mbola lainga tsara lahatra nambaboana koa izany. Izay avo tena leo anao. Leo tanteraka. Mipetraka aty amintsika amin'izay izy e. Aleo aloha entina moramora na izany aza rineny. Ka entin'ilay kiala fisadobe iny mitsoaka eo indray iziko. Fa maninona ka raha tsy manao olona izany e? Ka marina izanyko. Izay nge mahiratra fa tsy mitapo maso ohatranao e. Sady efa ratsy tarehiny mbola ratsy saina koa. So mihitsy fa tsy nanahaka azy ilay zaza. Tsy afaka mitsoaka izany intsony iny e. Tsy anaiky an'izany mihitsy aina. Tambatambazo iny zaza iny dia alaivo tanteraka ary zoro a. Za sura fa na fiainana ary any izao tsy zarizary mihitsy. Entina mora ho fa inona ary tia taitaitra be ty e. Matoky anao aho izay a. Zay. Zava-dehibe ny any tsy notany a. Aza matahotra dada fa tsy maninona izay ka alamino no saina. Raha sanatria misy olana dia atsoany a. Tsy reritsony ianao manomboka izao. Efa eto hanampy anao. Misaotra ry dada. Eto angamitsika no hisaraka sao dia taraika sady fanina be aza. Ndao aloha hipetraka etsy. Aleo makany amin'ny dokotera aloha tsika mianaka dia avany aho mandeha. Tsy maninona fa aza matahotra dada e. Mandehana sao dia tsy tafialan-droany indray ianao. Tsy maninona ahoana fa raha tsy voataziko teo ianao dia nikarapoka ninjera teoko. Ka fanina kely fotsiny re za e. Efa mpanao an'io ihany a. Hitsapa tension vao tonga ny ampiasana fa mety niakatra indray ngamby izy io. Fa efa mpanao an'ireny anga ianao? Tato ato. Tsy maintsy manao heure supplémentaire fa be loatra ny zavatra tadiaviny aina dia tsy tratra mihitsy. Efa tsy misy atahorana ny fahasalamako fa aza matahotra dady. Dia ahoana no nafahanareo niala teo avy eo? Nanao fialan'ny jiosy. Ohatry ny ahoana ka izany fialan'ny jiosy. Mitady
bitsiky izy dia mody mialatsy kelikely. Mahita ataotsy. Andeha amin'izay aloha za sao dia mitaintainy nenika. Ndringy afaka tsy mandefa mijanona ty tranondry atoko. Tsy niteny tamin'eny aho hoe hijanona ty androany dia tsy tiako. Sao tezitra amiko indray izy. Fa masika benga moa mamanareo eny. Zitina amiko ihany izy indraindray. Indraindray rehefa hoe taraiky aho vao mody dia tezitra izy. Tsy azoko hoe inona no tokony hatezitra azy na taravidiana azy indrioko. Tanora ve tsy arakaraka analakely miaraka amin'ny namany. Sao dia mbola heveriny fa ohatriny tamin'ny androny ary zao ki. Ka fitiavany ama toa izy sarotiny koa. Tsy tiany ho voaradraratra sy azo ohatrany nahazo azy ah. Inona marina ki mba nitantarainy tamindry mahakasika azy dadanareo? Hoe tsy anjarany endry zareo dia izay. Tsy niteny betsaka izy. Fa misy zavatra fa tokony ho tantarainy ah. Tsy misy ka. Ny fitiavana miankina amin'ny anjara sy ny lahatra. Na mifankaty ohatriny inona aza rehefa tsy anjara dia tsy afaky no aizy eo e. Izy mihitsy akiny diso ah. Mbola nitereniny dadana no fianarana izy nefa kamo. Sady nanafina tamin-drehitra tamin'izany hoe be voka dia nitsoaka. Tsy nahafantatra an'izany ve dadabe? Izay rehetra tsy nisy nahalala e. Efa lehibebe nareo mianaka ny fanena tamiko dia nanao kajikajy sy nanadiady ah. Teo ny nahalalako fa zavikelyko ka indray. Ary mandehana amin'izay aloha ianao raha ody. Sa teriko? Saiko alanisy edera. Teneny tsara iny zazalahy iny fa raha maninona ny zanako tsy miala aminy ah. Izy io mani mahafatifatika ireo tokotany io. Anao io? Ino tompoko? Ana? Ino a? Efa elo ndriny naniry andriny. Nanangom-bola tsy kelikely a dia merci neny. Andray. Ka dia mitandrema tsara. Ihany tompoko. Fa misy fepetra. Mandeha mianatra auto-école ianao manomboka rapitso. Ay. Mahazo permis mihitsy aloha vao mahazo mitondra an'io. Ok. Fa anaovako ese androany fotsiny aloha ah. Ao moa neny any ah. Zange efa zatra mitondra an'le ansedere. S'il te plaît moa neny ah. Eno e. Efa mba nanafatrafatranao kosa e. Tsy mahazo mikitikitika an'io mihitsy aloha ianao. Misy zavatra tianao hanina? Efa nanafatrany amin'ny dada. Efa nilazanao zany izy? Dadako iny dia mahananjo afantatra ny mahazo ako. Ny zanako? Zavay ianao? Lamosiko jereo. Hoe ndry koa izay nandeha mafy dia ka le nanome azy an'le moto mihitsy ny adala tsy misainy mpamon'olona. Neny ah. Ka mariny zaniko. Accident efa be dia be ty dia mbola moto ihany ny mpitetatetana omena an'le zaza. Ny amono azakolaka kosa angamba ny tanjony fa le ho azy mihitsy izy ny farany ka. Madama, tsy mahay mitaiza mihitsy ianao e. Rehefa tsy hainao no mitaiza an'le zaza dia omeo indrainy izy fa simbasimba fotsiny. Ho ampijaliana ve no nampandosirina n'io zaza io andrainy hatramin'izay ry madama? Reny ty tena sy tsy mitsino zanaka mihitsy ianao. Fa maninona no mitondra entana be dia be? Hijanona maritra any nga ianao? Raha hijanona tsy indraindray ihany ianao dia tsy maninona fa aza vela rereto ah. Aleo aho mba hifanerasera sy hifankafantatra amin'ny raiky sy ny fianakaviany neny ah. Aza ty teny ianao. Firy taona ny fihinao teto foana. Fitiavako anao zany aina. Ny dadako koa ty ah. Ary zany nampopopo azy ny tady ahatraiza. Sady ay tsy fantany akory ny fisiko tamin'izany. Maninona? Ianao no namotika ny fiainako e.
Raha nampahafantarina ho an'ny dada tamin'izany fa be voky ianao, mety nivady ihany nareo dia mba lehibe sy niadana teo anatrehany ray aman-dreny ohatry ny ankizy rehetra. Ianao no naditra sy tsy mitandry tena, nanao tsinontsinona ny fianaranao dia tadiavinao anahaka anao koa. Hitako ianao no miseho sarotiny ery moko. Ohatr'izay azo mba tsy nihafihafa dia niadana tamin'ny volan-draiko. Izay rehetra nataoko ry aina dia noho ny fitiavako anao daholo tadidrio foana izay. Tsy misy olombelona tianao mihoatra ny fitiavany neny izany eto an-tany. Ka raha tena tia ary ianao dia avelao ahy nahafinaritra any an-dada fa aza dia arahana alahelo foana aza sakatsakanana kory. Efa lehibe ianao zao iaina, mananjo isafidy dinio ihany anefa. Ok, efa nanao auto-école marina. Dada no nikarakara azy, mety hivoaka amin'ny herinandro. Tsara kosa izany. Dia hoentinao izany ny moto anao? Tsy ilaiko tsony orineny ataoko na zavatra mampidi-doza saika nafaty efa nividiana ny dada tomobila. Manao pro andeha vacances izay mpina aman-dreny. Dia izaho mba miovola andehanako. Ay ve, omeko izay tiandry fa aza matahotra e. Merci. Hita mihitsy ny mahasamihafa anareo sy nenika. Raha izy zao izay efa be question be ohatry ny inona. Fa aiza nareo no andeha? Patitity patataty. Fa aiza aloha nareo ny andeha? Any Sainte Marie. Sainte Marie? Dia mandeha ao anatin'izany koa ilay bandy miaraka amindriny? Ie, izay nge mpinamana daholo e. Dia mandehana aloha mirany amin'ny bebe anareo ihany raha izany ka. Masahary be. Iaina, inona no hitsotson'le raha matoty ety an-tranoko aty? Hitady anjanako Atao inona? Efa nisafidy nipetraka aty izy dia aza elingelenina tsoa fa mandreraka be ka. Misy antony matoy tsy miverina any aminao. Dia mba mandry ve ny sainareo mitazona anjanako aty firy volana Farafaratsy mba alefanareo any amiko izy rehefa weekend. Matoa izy tsy makany dia misy antony ry anina. Ary mandana mandeha ihany fa tsy ao izy. Iandry azy eto tsy maintsy mahita ny zanako andro any. Andraso efa tsy maninona e. Dia aleo izy ny ampisafidianana izay tiany fa manomboka leo anao sy mitabatabanao Izany tsy andraisako ny appel sy amaliko mesazinao tsony. Mahatoky teny zato izy satria efa nitantara boby tamin'ny zanako tany. Raha olona misaina nareo tsy mampiady amin'ny zanako izany. Nareo nefa tsy mifanaraka any. Ianao ny tsy tia hitaizany zanaka ho aniko, inona ny idirany amin'izany? Nareny aza no natao dia tsy mbola nanaratsy anao tamin'iny zaza iny anakely akory aza. Tsy tiako ankahalan-dray ny zanako ninninona. Saingy rehefa nifandray nareo dia tsy nahamenatra anao akory ny namadika ny marina. Mandehana mody fa iresaka aminy dia asaiko mitsidika anao any izy. Mitsidika sisa fotoana omenao iarahako amin'ny zanako. Mba misy fo ve ianao ry joro Mandeha any amin'izay mandeha ihany fa aza mivanavana eo ka. Tsisy maty ato akory. Ny angavy anao sy ny talao taminao any tsy hisarahantsika. Nilelaka ny faladianareo mianaka sisa ny tsy nataoko fitsinjovana ny zanako. Saingy tsy nampaninina anao izany. Tsy nampiova-hevitra ao akory ny fahafantarana fa nitoejaza taminao tamin'ireny. Nasainareo ny esorina ny zanako. Maharenina rangaha. Matahotra so miditra tampoka eo izy dia reny ny marina rehetra. Enao io mihitsy ny nanome vola analako ny zanako tamin'izany. Nopitehanareo ny fiainako ry joro Nopitehanao ny fiainako. Tsy maintsy nafoko ny zavatra rehetra noho iny zanako iny. Noho izy ny tsy nahafahako nanohy ny fianarako fa azavadika ny tantara. Nanohatra ny tenin'ny dada tsy nanalaza ihany koa
Tany ambany tetezana sy teny ambany tsena no akany fonenako nandritry ny fotoana naharitra. Tsy mora ny lalana ny tiaviko saingy natanjaka foana hafa teo ny zanako. Tena ahoana no esorinareo amiko izy? Mifona ary Sarindra. Fa taiza nefa ianao tamin'ireny, ha? Maninona n'izao ianao vao tonga indray manakorotana ny fahasambarako miaraka amin'ny zanako? Tsy manana fahatsiny nge ahy. Ka zanany koa nge iny. Ary mandana mandeha any amin'izay ka. Ary aleo avoakako ny alika androakasy raha tsy handeha izy fa tsy mila mihaino ny redirediny ho eto tsony aho. Dia mbola halanao foana ve hatramin'izao madama? Mahagaga ny lasa nitiavanao any aina. Satria nanahaka ny rasinay izy fa tsy mitovy aminareo e. Amin'izay? Ary aleo mandeha any amin'izay. Rery tanteraka ary dada. Za nge eto hoe. Aok'izay. Tsy rery zany ianao fa za eto. Tsy te hiaina tsony no hiaina ny nampijoro sy herina hahafahako ny trakatra amin'izay. Inona tsoa moa ny antony mbola tokony havelomako raha teo tsony izy? Mifona azy neny Iaina. Mifona. Iaina. Dia tena mifona fa tsy hanao tsony. Ifieniko izany zanako izany Tsy kongenao hoe. Ary Iaina. Fa inona ty raha be ty? Andrikaiko eo. Fa nisy inona ry Iaina? Mifona tsy nandraina ny antrony eny. Nanao tao foana. Iaina. Asa nanaraka ny tenao tsy nisy izao. Sady tsy matanjatsaina ohatranao dia tsy nahavita ny asioma ny zavatra nataoko. Reraka be. Andao aro any am-pandriana aloha e. Inona sy navy no manina? Body fotsifotsiny dia avy eo verina maka an'izay tsy ampy fa mila mandeha izao dia izao tsika. Manao hémorragie be koa izy ka sao dia ahoana izay sombony aiko Aza misay herana fa tsy tonga amin'izony Aza miteniteny foana ohatran'izany ianao ry Iaina. Sady mangina aloha fa reraka be ianao. Matory makaina. Izany aleo haingana hiantsy taxi dia bataina ianao fa aza matahotra. Masoko nge vao mikipy eo dia tsy hiratra tsony mandrakizay. Aza miteny ohatr'izany ry Iaina. Dada be aza vela rerineny. Rovy izy fa ampy izany fijaliany. Iaina, tsy rery izany ianao fa eto mandeha naingana aloha tsy ilay taxi ry dada. Fonaneny. Ry Iaina. Mamelana. Mavesatra loatra miseho ka nampitondraiko anao. Iaino, zanako ange ianao e. Tsy mitazona alahelo aminao tena tiako ianao. Zako tena tianao. Hitaneny. Iaina. 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 Zanako. Iaina. Zanako marina. Iaina. 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 Mifoaza ho ianao fa ino ary ty ataonao ty? Iaina. Mba valio ry sombonayko. Chérie, valio moneny fahazamanao anio ianao e. Iaina. Iaina.
Kosa iaina aty ka zanako fa oay iaina fa nataonao inona ny zanako ao ianao efa ao ivelany ao le fiara. dada tsy alaina tsony zany lasa ny zanako dada. Zaika Iana kosa Iana ao ianao fa za mikitikitika ny zanako. vononao ny zanako aina mana kely fa tsy amelako ianao vehivavy tsy vanona mpamon'olona vitanao kely zany moramora ihany le tsy nazy zany azy raha sao de mankinako ianao allo inspecteur. tsy alevinao izy raha tsy miandry ny fivoahanao. Mihinana ihany sakafo na izany ihany zay tsy misy kitianao zay alefako aty na ray sotro aza. alefeny ny zanako fa so tsy voakady tsony dia ho simba ao. Tsy misy azany efa ivoaka ianao. Fantatra zao fa nanao sisy bola le tsy matahotody ireo andeha tiananao taty. raha tsy zany ve ho tsaraina sahady. Mbola miady zay zao tsy avina ny elevina any amintsika izy. azo omena azy ny zanako ry dada. olona nyrijarija be tsy narofo tsy naninona ny ala tao amiko nefa reny ny tany any ny verina. azo omena azy tsony sao dia mbola ho vitandry zareo ny hamodika azy na dia efa vatana mangatsika aza sisa. Namidiko daholo ny tanitsika any ambanivohitra na ka nampisolo vava matanjaka iaronao. aza misahirana amin'izany tsony dada. Dia avelany resiny tsy rariny. Fantatra nge ny tindry zareo atao amin'izao laza tamiko le avoka fa tsy maintsy afaka ianao. Tsy maintsy atao koa zay afaka anao satria zany no afatra farany napetraka le zavykeliko tamiko. taiza tany amin'ny tany izazy iny tsy reny mihitsy ny hafarany. Ndao andeha. aleo aloha enona zay teneno ry dada. saingy tarana boanjo moa fody-boanemba dia reny ny hafarany. mety raha nandray andraikitra ny rainy ka afaka nanampy ny reniny dia lavorary ny fitezany. raha aman-dreny ary miara mikolo sy mitaiza ao an-tokantrano mbola mbolina ny zaza. Misaoranareo an'Andriamanitra tsy anitatra zay raha ny tena marina nareo ny tompona andraikitra tamin'ny zaza iny. Adinonareo ny savany efitrano ny fanendetika ny sarindra amin'ny masaka atao asianareo. sady efa tsy nandray andraikitra taminy ianao hatramin'izay ry joro mbola tsy nisy azon'le zaza niraisina tany aminao raha fitezana mba hakanao ny fony dia tsy nisy nataonao afa-tsy nanaraka ny sitrapony sy izay mahafinaritra azy dia izay no nataonao. dia reny ny vokany. zazakely reny dia efa velanao anao fiainana miaraka amin'ny sipany any sady izay ianao mihitsy ny mamatsy vola azy. tsy nieritreretiko hoe isy vokana ohatran'izao dia mbola tsy mahay makalesina ihany ve le tsisy sainy ity sady tsisy azon-damosiny. andao andeha ry dada. Ndao dia vao marainy ty fe dia misotro sahady ry joro ianao ty dia lasa tavangy mandehandeha mihitsy ankehitriny rehefa tsy vavanao ny izy troko dia mangina. zany mba teninao lasa fitaratra ratsy ho andrika ianao amin'izao. atsaharo io mienina dia atsanoko indray zany tiaka mamafinaritra ty satria izay ny tianao. atsanony marina mihitsy ny telon'ny sarindra. oko izay mifandidinao amin'izay tiako faleo hatramin'izay nenako dia zay tianao foana ny ataoko. tsy haiko ny nanavaka ny fitiavany ray aman-dreny sy ny fitiavany tenako sy ny olo tiako
Rahaiko nanavaka an'izany misaotra an'izao nefa raha nyty tantara tiranga. Tantara efa lasa zany ry joro a. Fa nanimba sy nitondrako takaitra be teo amin'ny fiainako. Noentin'ny reniko tamin'ny sangako fotsiny hatramin'izay dia zao ny hafarako. Tao aloha asiana dona vira kely fa nandresy aloha hoe. Aza maharikoriko ry joro a. Misy nyreny tena modely ohatran'ny sariny reny fa misy koa nyreny dia tsy vanina sy tia tena sy misy lana azy ohatranao hoe tsy mieritreritra afa-tsy niariana sy voninahitra. Tena marary loatra kosa ny teninao sany anaka ka. Tsy marary noho ny ainako zany e. Raha honanao foana isak'izay mba manohatra kely anao, manipulenao tanteraka. Tena naiko foana ny adalatra amin'izay. Leoaranga podika tanteraka dia izao ndao ifamodika sy fampiana fatiny eto amin'izay. Kafanao an'ity zany ny ambombola vidin'ny lovanao rehetra. Sura venao fa ilainy zao, tsy fandanindany impona. Tingambary data ny bona action mety indrindra ataoko eo amin'ny fiainana. Hitady mpiara-miasa sy mpanohana matanjaka ahafahako manitatra an'ity association ty manirana ny Madagasikara. Inona nefa ny nandrisika anao nanokatra an'ity e? Maninona raha zavatra hafa afaka nodinam-bola? Tantsoriky ny tanora eo ry dada. Indrindra le vao miala sakany reny. Iasa sy anao fanentanana ho an'ny tanora hitandrimany tena sy tsy hidirany lalina amin'ny firaisana ranofo melohan'ny fanambadiana. Isorohana ny tsy iainan'ny tanora hafa ny zavatra ny ainako na ny aina ny aina. Adidiko amin'ny mampiray ny razana amiko izany. Na torohevitra ninona ilainy dia afaka manampy azy ny association aina. Afaka manantona ny atokantrano mihitsy aza. Sady betsaka ny tanora tsy sahamboraka an'izany amin'ny ray aman-dreniny mihitsy a. Ka izany indrindra no antom-pisian'ny association ry dada. Ampahafantatra ny ray aman-dreny sy ny tanora fa tsy mahamenatra ny miresaka an'izany. Ary ilaina ny fifanakalozana eo amin'izy ireo. Ny tsy fahasahiana maka torohevitra amin'ny ray aman-dreny angery dada no mahatonga azy miresaka amin'ny namany dia mifanorovoana ny fotsiny avy eo e. Iaro ny tanora tsy isiany voaka tsy nirinana ny fanalanjaza satria manakasina ny aina. Faly amanana anao sombony aiko a. Raha misy anampiana dia iety dada. Misaotra ry dada. Natolotry ny radio Don Bosco anareo teo. Zioganeny. Nosoratany Aingo Nifty. Ireo amelona ny tantara. Tahina Nantenaina. Vanitsoa. Lemek. Onymiajanirina. Ary Saloy. Nandray feo. Tovy Razana Mamonjy. Nanatitosa. Onymiajanirina.